Atao hoe tompon'andraikitra ambony eo mitafika ny tenako misy ny fiarovam-pirenena satria tompon'andraikitra ambony ny antony hoe reo olona reo dia commandant de région militaire, chef de corps vaovao ary olona kitro farany asan'ny tafika malagasy zany amin'izay asa atao rehetrarehetra ny famerenana famerenana ny tany-tandalana fiadina amin'ny asan'ny jola sisy zay anton'izay dia zava-dehibe no afatra napetraka tamin'izy ireo satria tokoa mila haim-baovao tsika ary ny tarika efatra tamin'ity taona ity dia hoe rajeunissement zany hoe manome vahana an'ireo manamboninahitra malagasy na général io na manamboninahitra ambony io manamboninahitra tanora indray ny andraiky ny hamerina n'izany atao hoe haim-baovao amin'ny tafika malagasy zany ampisy ihany koa le hoe tamberina didy sy tamberina andraikitra eo amin'ny vahoaka malagasy dia zay rehetrarehetra zay nafatra napetraka atao fantatrareo tsara fa enjana dia enjana ny ady amin'ireo jola zany ary amin'izao fotoana zao dia efa miembotra reo jola reo dahalo reo fa amin'le zone rurale prioritaire de sécurité zay napetraky n'Andriamatoa filohan'ny république ny farany tamin'ny andro vitsivitsy lasa zay tany osy dia ieno amin'ireo vahoaka manodidina fa miena ny tany sy fandriam-pahalemana nefa nazana zany dia mafy ihany koa ny fivandonana satria androany maraina fotsiny ny tamin'ny fito sasany dia misy lieutenant anankiray voatifitra amin'ny lohany ary isorana ny Andriamatoa filoha satria raha tsy nanana ny hélicoptère tsika hélicoptère mena ny tafika dia sarotra ny maka an'izany olo zany satria ny ambany vohitry mainty-rano misy an'ilay lieutenant voatifitra na misy accrochage nomboka tamin'ny aina sasany maraina tamin'ny atoandro tao zany zay vao tapitra dia misy maratra anankiray indray anatin'ny laharatsika dia noho ny fananantsika n'izany angidimby zany dia tsotra kokoa ny fanesorana an'ilay olona hoe évacuation sanitaire avy amin'izany sarotra toerana zany ka misaotra betsaka indrindra ny filohan'ny république faratapin'ny filohan-dahy satria zany indrindra no ilaina ary nalako ny resaka didina ny hélicoptère io dia misoratra mazava ao anatin'ny sorabola ny ministère fiarovam-pirenena ny fifidianana hélicoptère sy roplanina hoavy tsoely zany hitanareo zany amin'ny enina roapolo jiona hitanareo zany ary rehefa hitanareo izy amin'izao fotoana zao satria efa miasa ny angidimby izay efa tonga ao ary tonga koa sasany andro no isatsika fa tsy volana andro dia hitanareo zany fa miverina ataontsika hoe fierté mitafika labakabaka zay ny antony nandehanako tany rivomamy teo tamin'ny farany teo tamin'ilay fambolekazo sady ijery ihany koa ny fotodrafitrafa zay tsy maintsy atao satria isika dia mila manomana sy manofana tanora lahy sy vavy hanamory angidimby hanamory hélicoptère ikozakoza hélicoptère ary hanomana tanora malagasy lahy sy vavy ihany koa hanamory fiaramanidina madinika mba sy fiaramanidina kaza zay hoavy tsoela ihany koa mba tena tafika nabakabaka mananama izy azy ary ampiverina ny ambom-pirenena malagasy hitantsika zany amin'ny enina amby roapolo jiona saotra ny chef de corps ingely atao amin'ny miaratsiny mampiasa teny français jargon le jargon hoe commandant de régiment chef de corps zany commandant de régiment atao régiment zany hitana hoe régiment d'infanterie régiment d'artillerie régiment d'artillerie lourde régiment de parachutiste atao régiment de fitambarana andiana compagnie efatra na dimy zany hoe chef de corps zany dia mibaiko olona eo amin'ny fitonjato na mahery kely io zany mizarazara compagnie mizarazara section iny moa resaka miaramila fa rehefa miaraka aminay nareo anerinany hoe atao jery ny zone rurale prioritaire de sécurité jery ny asanay makanytsika dia mijery hoe ahoana ny fomba fiasan'izany atao hoe chef de corps fomba fiasan'izany atao hoe compagnie section groupe zany